fantatsika fa ny teny miram-pirenena dia Mpanjakana zay iankina ny fampandehanana firenena amin'ny ankapobeny. Ny fanaovana lalàna, ny fankapahavana lalàna dia fantatsika fa zava-dehibe tokoa hita amintsika eo amin'ny fanivana izay ataontsika. Ary indrindra koa fantatsika fa anisan'ny Mpanjakana izay mamaritra ary indrindra mijery ny fandehan'ny fampiarana politika ankapobeny Mpanjakana ny antenimera firenena. Ka faharetisika rehetrarehetra dia tena antenimera-pirenena izay hiatrika fanamby misy am'fotoana zao zany atsika satria ny fiambonany rehetrarehetra, fiambonany miaro-Mpanjakana rehetrarehetra dia mahatonga antsika mahasoa zany ho an'ny firenentsika.